Mino isika fa ho tanteraka eto Antananarivo renivohitr'i Madagasikara ny fihaonana tampon'ny francophonie ho tanterahana ny 6 sy 17 novambra ho avy izao. Izay no nivohitra nandritra ny fihaonana teo amin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Lalora Valomanana sy ny sekretera jeneralin'ny francophonie Mikael Jean Androantolakandro tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Tombontsoa lehibe ho an'i Madagasikara sy Antananarivo ny fandraisana io fihaonana tampony io, hoy ny sekretera jeneralin'ny francophonie, satria firenena 80 any ho any no tonga eto Madagasikara ary mandritra ny 2 taona manomboka eo dia Madagasikara indray no filoha-pitarika ny francophonie ka ho afaka hitondra ny fahitany ny fampivoarana eto amin'izao tontolo izao. Ny francophonie io izy dia fifampizarana traikefa sy fahaiza-manao, fanampian'ireo mpandraharaha ary fanampiana ny tanora indrindra. Matotra ny fiaraha-miasa eo amin'ny tanàna n'Antananarivo sy ny francophonie, ho kosa ramatoa ben'ny tanàna Lalora Valomanana amin'ny ho fandraisana io fivorim-be iraisam-pirenena io, ka raha ampitso ihany dia efa hisy ny dinikasa eo amin'ny fiadianan'ny tanàna n'Antananarivo sy ny avy amin'ny délégué général'ny francophonie eto an-toerana. Ilaina foana ny fiaraha-miasa, hoy ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana. Le izy zany rehefa mifanampina izay nataony miaraka amin'ny ekipa ozy dia samy miteny ny zavatra misy sy ny zavatra andrasana zany dia arosotry kelikely rapitso zay dia efa hiaraka hivory amin'izay tompona andraikitra zany dia zay ny mahafaly azy hoe malagasy ozy izy afaka mahay mirahina tsara, afaka mahay mampiseho zay ahitao zany, mahita n'ilay zavatra vita gasy izy dia tena faly mihitsy hoe mahay zavatra be ny malagasy fa ilaina mirahina sy miray saintsika rehetra, zay ny atao.